Marka toko fahasivy. Aroa izy taminy lazaiko aminareo marina tokoa, misy ny sasany eto izay tsy mba hanandrana fahafatesana mandra-pahitany ny fanjakan'Andriamanitra tonga amin'ny hery. Ny niovany Jesosy tare tao an-tendrombohitra. Ary noho ny afaka enemana, Jesosy dia naka ny Petera sy Jakoba ary Jaona ka nitondra azy nitokana niakatra ho any an-tendrombohitra avo anankiray. Dia niova tare teo anatrehany izy, ary ny fitafiany niovana nelatrelatra sady fotsy indrindra, ka tsy misy mpamotsy lamba ambonin'ny tany mahafotsy toy izany. Ary Elia sy Mosesy niseho taminy ka niresaka tamin'i Jesosy. Ary niteny Petera ka nanao tamin'i Jesosy hoe, Rabi io, tsara raha mitoetreto isika, ary aoka hanao laitelo izahay, ny anankiray ho anao, ny anankiray ho an'i Mosesy, ary ny anankiray ho an'i Elia. Fa tsy fantany izay havaliny, satria efa raiky tahotra izy rehetra. Ary nisy rahona niseho nanarona azy, ary dia nisy feo avy tao amin'ny rahona nanao hoe, ity no zanako malalako, izy no henoy. Ary niaraka tamin'izay, noho ny nijery manodidina izy ireo, dia tsy nisy hitany intsony na iza afa-tsy Jesosy irery ihany izay teo aminy. Ary no nidina avy teo an-tendrombohitra izy, dia nandrara azy Jesosy mba tsy lazalaza amin'olona izay zavatra efa hitany mandra-pitsanga ny zanak'olona amin'ny maty. Ary nitana izany teny izany izy ka nifampakasaina ny amin'izay hevitra izany fitsanganana amin'ny maty izany. Dia nanontany an' Jesosy izy ka nanao hoe, lazain'ny mpanoradalàna fa Elia tsy maintsy ho avy aloha. Ary izy nanao taminy hoe, Elia dia avy aloha ihany ka mampody ny zavatra rehetra, ary ahoana kosa no nanoratana ny amin'ny zanak'olona, fa tsy maintsy mijaly mafy izy ka atao tsinotsinona. Nefa lazaiko aminareo, efa tonga Elia, sady nataon'ny olona taminy izay sitraky ny fony araka ny nanoratana azy. Ny nahasitranan' Jesosy ilay zazalahy nampahorian'ny demonia. Ary no tonga teo amin'ny mpianatra izy, dia nahita vahoaka betsaka manodidina azy sy mpanoradalàna niady hevitra taminy. Ary niaraka tamin'izay, noho ny nahita azy ny vahoaka rehetra, dia talanjona ka niazakazaka nanatona sy niarahaba azy. Ary izy nanontany azy hoe, inona no iadianareo hevitra amin'ireto? Ary ny anankiray tamin'ny vahoaka namalika nanao hoe, mpampianatro, nentiko ho ety aminao ny zanakolahy izay azo mpanahy moana. Ary na aiza no ahazony azy, dia ampintsitrinjiriny izy ary mandovory, dia mikatro nify sady valaka dia valaka. Ary niteny tamin'ny mpianatra ao aho mba hamoaka izany, fa tsy hainy. Ary Jesosy namaly azy hoe, ry taranaka tsy mino, mandra-pahoviana no hitoerako aminareo, mandra-pahoviana no handeferako aminareo, ento ety amiko izy. Dia nentiny teo aminy izy, fa noho ny nahitan'i Jesosy izy, dia nampifanitotsitona ny tenany niaraka tamin'izay ny fanahy. Dia lavy tamin'ny tany izy, sady nitsikasikasyna sy nandovory. Ary Jesosy nanontany andrainy hoe, hafiriana izay no nahatongavan'izao taminy? Ary hoy izy, hatry ny fony izy mbola zaza, ary nazerany matetika tao anaty afo sy tao anaty rano izy hamonoany azy. Fa raha mba misy hainao dia mandrafo aminay ka vonjeo izahay. Fa hoy Jesosy taminy, hainao hoe ny zavatra rehetra dia hainy ny mino. Ary niaraka tamin'izay dia niantso ny raindra zazalahy ka nanao hoe, mino aho, vonjeo aho ho afaka amin'ny tsifinoko.
ary no ny hitan'i jesosy fa niazakazaka nanatona azy ny vahoaka dia niteny mafy ny fanahy maloto izy ka nanao taminy hoe ry fanahy mona sy marenina izao mandidy anao mivoaminy ka aza miditra ao anatiny intsony ary rehefa nananany izy sady nampifanitotsintona mafy ilay zazalahy dia nivoaka taminy ary rehefa toy ny maty ka dia nataony maro hoe maty fa jesosy nandray ny tanany ka nanarina azy dia nitsangana izy ary rehefa tonga tao an-trano jesosy dia nanontany azy mangingina ny mpianany hoe izahay tsy nahavoaka azy ary hoy izy taminy iny karazany iny tsy mba azo avoaka na amin'inona na amin'inona afa-tsy amin'ny fivavahana sy ny fifadikanina ihany. Ny nilazany jesosy fandrony ny hahafatesany sy ny hitsanganany indray. Dia niala teo izy ka nizotra namaky an'i Galili ary tsy tian'i Jesosy ho fantatry ny olona izany fa nampianatra ny mpianany izy ka nanao taminy hoe ny zanak'olona dia atolotra eo an-tanan'ny olona ka ho vonoiny ary rehefa voavono izy dia hitsangana rehefa afaka hatelona fa izy ireo tsy nahafantatra izany teny izany sady natahotra hanontany azy. Ny nampianaran'i Jesosy ny mpianany hanetry-tena sy hifankatia. Ary tonga tao Kapernaoma izy ary rehefa mbita ao an-trano Jesosy dia nanontany ny mpianany hoe inona no niadinareo hevitra teny an-dalana? Fa tsy nahateny izy satria efa niady hevitra teny an-dalana izy ny amin'izay lehibe indrindra. Ary rehefa tafapetraka Jesosy dia niantso ny 12 lahy izy ka nanao taminy hoe raha misy teo voalohany dia atao farany amin'izy rehetra sy ho mpanompo n'izy rehetra izy. Ary nandray zaza izy ka nametraka azy teo fovoany ary raha nitrotroiny ilay zaza dia hoy izy tamin'ny mpianany nazovy no mandray zaza iray tahaka itony amin'ny anarako dia mandray ahy ary nazovy no mandray ahy dia tsy mandray ahy fa izay naniraka ary hoy Jaona taminy mpampianatro nahita olona anankiray namoaka demonia tamin'ny anaranao izahay ka norarana izy satria tsy nanaraka antsika. Fa hoy Jesosy aza mandrara azy fa tsy misy olona izay hanao asa lehibe amin'ny anarako ka ahateny ratsy ahy vetivety fa izay tsy manohitra antsika dia momba antsika. Fa na iza no manome anareo rano eran-kapoaka hosotroinareo satria any Kristy ianareo dia lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy ho very ny valim-pitiany. Ary na iza no mahatafotoina na iray azy amin'ireo madinika mino ahy ireo dia tsara ho azy raha anantonana vato lehibe fikosoam-bary ny vozony ka hatsipy ao anaty ranomasina izy. Ary raha ny tananao no manafotoina anao tapaho izy fa tsara ho anao ny hiditra kilemaina any amin'ny fiainana noho ny manana tanana roa nefa hariana any amin'ny elo dia any amin'ny afo tsy azo vonoina. Ary raha ny tongotrao no manafotoina anao tapaho izy fa tsara ho anao ny hiditra mandringa any amin'ny fiainana noho ny manana tongotra roa nefa hariana any amin'ny elo. Ary raha ny masonao no manafotoina anao esory aly izy fa tsara ho anao ny hiditra toka-maso any amin'ny fanjakan'Andriamanitra noho ny manana maso roa nefa hariana any amin'ny elo. Any ny kankany tsy maty ary ny afo tsy vonoina. Fa samy voasira amin'ny afo izy rehetra tsara ny sira fa raha tonga matsatso izy inona no entinareo mampody ny tsirony? Aoka hisy sira ao anatinareo ka mihavana tsara ianareo.